Matoto ny Radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Tsenandolo. Tantara mitohy nosoratan'i R. Justin Marc, Daniela, Niony, Louise, Alain, Faly, Gaston. Panatotosa, Niondra Manampisata. vonina tsara ve zany seriliva fa hanaingotsika? Efa tena vonina matoto ny eto patron ny manaingy any sisy. Tsara zany fa dia ndahoary velomy ny fiara raha ohatra hoe tsy misy adinontsony. Eny arako. Fa hono patron? Mety ho firy andro moa zany tsika no tafajanona tia Tomasina. Ka zany indrindra nge no antony andehanantsika roa lahy zao arivo zao dia mba hahatongavantsika roa lahy ny rapitso marainy. Ary dia vita ny rapitso tontolo andro avokoa ny tokony atao any. Ary raha mpitso ariva indray sika dia efa miverina miakatra. Efa mba natory tsara ve aloha sefy e. Zao mantsy ho tratra ny torimasy fotsiny an-dalana eny sika oloza. Mety ho alina mantsy sika zay vao tafiditra ny Tomasina raha zao ora ielantsika ty zao. Aza matahotra indray patron raha ny amin'izay any. Efa satrady raha zao miresaka aminao zao. Sady sofera tamina taxi brosy tamin'ny lalam-pirenena faharoa ty mihitsy ange no asako talohan'ny nahavoray ny asa tao amin'ny orinasa izay tantananao io e. Izany na ity lalam-pirenena faharoa ty aza dia efa haiko tsenjery tatiraka. Aikosa ka efa mahatoky any sesary a zany. Fa ny olana zao dia tia amboty azo be tiako. Marina tsy ho maizantsika votafavoaka n'ireny vohatra. Eto milaminy orsea. Sika koa ane tsy hoe maika be dia manahoana akory. Tsy mila mirifadrifatra tsika fa mandeha milamina fotsiny. Mbola raha pito atoandro ny fotoana ilay nahatongavantsika ny Tomasina mantsy. Zany hoe sady mba afaka manalanala azy kely zany sika eny an-dalana eny fa ny zava-pisotro mahamamy kosa aloha tsy fanarahantsika raha mbola eny am-pandehanana. Ok patron sady za konga moa dia mamely azy reny loatra raha tsy hoe lanonana ihany avo mba mandray kelikely any. Ay ve zay mihitsy ry seriliva ny tena mety nitoka ane ka tsy ratsy akory. Fa miankina amin'ny mpisotro azy ihany mety hoe tsara na ratsy azy. Rehefa io no atao rano fisotro dia tsy ahalalana vady aman-janaka sy analamba raka vatana imbasim-bahoaka dia ratsy tokoa izy zay. Tsy atindraiky kosa aloha zay patron. Mahafinaritra ery rehetra izay ka. Fa hono patron ty zany dia tena tsy mamely azy mihitsy. Toa anseany ary liva mandray kely tsy indraindray ihany fa amin'ny atonony. Ainse ihany koa moa ny fiainana fa raha teo ajain'ny olona se dia mila manaja tena aloha voalohany indrindra. Ka tsy maintsy mba mitandro mihazaka eo anivon'ny fiarahamonina misy akoa e. Mba tsy sanatria ho atsingidin'ny toka eo masin'ireo olona izay feheziko ka anjary tsy misy asany intsony aho. Eny ho lasa zary ratsy eo anivon'ny tany mamonina mihitsy aza. Marina dia marina mihitsy tokoa aloha ny anao patron. Ary so fianatra ihany koa zany ko. Ary ohatran'ny tsy hita akory ihany dia efa tafiditra Moramanga sady sika. Mbola tsy tena nirotsaka akory aza ny aiziny. Efa tena simba be any zany lalana zany patron. Tena efa manomboka sahirana mandeha aminy. Ka zay anie efa niteneniko an'se hoe aza dia mandeha mafy loatra fa so amodoza ty e. Efa tsy ho toy ny taloha intsony mantsy ty lalam-pirenena faharoa ty fa efa tena ratsy tokoa. Efa tena mora kosa anie zany hafangahanam-pandehantsika izany patron e. Raha mbola lasak'izay indray kosa dia diso miada-pandeha loatra tsika ko. Matahotra ihany ary sea. Na dia izay taranaka mba handibony anarana aza mantsy tsy mbola hanananay ka aleo mitandrina ihany ka. So lasa tsy misy mpandimby eo. Afinareo efa nahavita sady tsy mba ray fa efa maromaro mihitsy e. Zay zaza telo menadaly patron dia maro. Tsy mba hoe enina na hoe fito arak'ile tsodrano. Rehefa tsy ray sy amiko dia efa maro zay fa hono tokoa aloha e. Inona tokoa moa zany mbola tsy hanambadian'ny patron ty e. Misy antony manokana ve sa hoe mbola tsy vonona fotsiny zao? Raha za mantsy leo amin'ny toeran'ny patron tena misafidy izay tena tsara sy mendrika mihitsy ary manao izay mahafa-po mihitsy. Fa nahoana hoy seka? Ka rehefa misy ange ny vola patron azo moratra amin'ny fitiavany ary afaka misafidy izay tena tsara sy lafatra mihitsy satria raha ny toanareo mpanamboly zao tsy misy vehivavy aminareo mihitsy. Mampime akoho se tery livaka. Ny tena marina ary tsy hoe mbola tsy vonina araka ny filazan'ny sea akory ary tsy misy antony hafa koa fa za mihitsy ny mbola tsy tojo an'ilay karoako raha ny tena marina.
fa vehivavy toinona loatra izany patron tadiavinao dia tsy hita hatramin'izay ela be izay fa nga dia tena miavaka loatra izy izany tsy hitanao tamin'ireo anetsy maro eto Antananarivo reto. Zany hoe nanan'olo tiana ihany ary se taloha ary efa nanam-pikasana ny ampiakatra azy ho tokantranoko mihitsy tao aorian'ny navitan'ny fianarako tany ivelany ka nananganako an'ity orinasako ity saingy angamba izay tokoa le hoe tsy anjary. Fa ahoana patron tena mena rana tokoa tsy ny vehivavy eritrereto anie hoe se zao no ataon'ny sipanse mamelona ny raflansé. Tsy azoko fa ahoana koa zany patron? Zany tamin'ny fiverenako avy namita ny fianarako tany ivelany dia laza tamiko izay olo tiako izay fa miara-mipetraka manofa trano sy ny anadahany izay mbola mianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Matetika mangatra vola amiko izy fa hoe sahirana izy mianadahy. Za moa tsy sarotiny fa dia miezaka manome izay ilainy sy tadiaviny amiko. Kanjo taty aoriana vao fantatro fa aika isipany io lehilahy lazainy amiko fa anadahany io ary za no asainy mameno izay banga amin'ny fiainan'izy ireo. Gay zava-doza ay tena sendra ny vehivavy menarana tokoa ianao ko fa iarsia ka aleoko mandinika tsara mihitsy aloha vao mijoboka indray fa tena enjany izay nahazo azay. Marina ihany aloha ianao patron sady nitoanareo izay efa tafan'ny fiainana izao mampirangorango ny vehivavy ka raha tsy mailo dia sendra ny taolana tokoa. Misy mantsy ny vehivavy mahay manafika lema tokoa rehefa tia mibabony ianao kanefa dia ny vola be anao ny tena tanjony sy itiavany ianao ary efa azo ny toerana vao miseho amin'izay ny tsy hampozina rehetra. Aleo hijanona any amin'izay aloha izany resaka izany fa toatra ny makarary andoha fotsiny ka sady tena ohatra ny te hisotro kafe azy izany fa apaka ao sisiny kely aloha ny fiara dia aleo aloha hijanona kely eto an-tsenan'ny Moramanga eto sika. Eny ary patron. Tena natory ateo marina fa efa aiza ho aiza sika izany liva. Efa kely sisa dia hiditra ny Tomasiny tsika ka. Vao nandalo ny Briaville antsika teo tena natory ahy izany ka teo rano mafana sika nitsaroako farany ary sevy aloha tsy efa reraka tokoa izay sao dia tokony misy loko kely aloha eo amin'ny familiana ny fiara. Efa zatra ady raha ny aty patron mbola tsy ampafirin'ny efa natao raha izay ity. Eny efa misaotra loloana izany ary. Eny arako fa bakantorio aho zany iralefanse izany tena tipery izany izany no hira tsy totan'ny ela ary tsy mety lefy lasa patron no sady mampiavaka an'ity faritra tsy nanan'ity ihany ty. Tena kampoka fa mba tokony foaziny se aho tamin'ny nandalo teo Antsapanana ohatra mba nivedy zavatra kely fa nareo ranom-boankazo sy ny ranontsika aza efa tapitra daholo. Ka ianao kosa nge patron tsy niteny fo azy eny sady efa tsy ho ela ntsika anie dia hiditra ny Tomasiny. Toa ohatra ny mbola ela ihany ko za zany tena ohatra ny tia sotro zavatra mafana ary se fa tena feno rivotra ny vavoniko kanefa dia tsy ahitan'izany tsontsika raha tsy efa tonga ny Tomasina satria manondro amin'ny ray izao ny famantaranandroko ary efa lidy avokoa rehefa mety tsena kely ety amoron-dalana ety. To ohatra ny mbita tsena kely za zany ry aloriry riva fa tsy fantatro hoe sakafo masaka sa voankazo no midina. Eny tokoa patron kanefa anie dia mitoka-monina sy manirera ety amin'ny mangingina aty izy ity kanefa dia mbola mivarotra amin'izao andro hoe mbola mangirany ratsy izao sady toa mivarotra sakafo masaka tokoa ilay izany patron. Ajanona mihitsy aloha ny fiara fa amin'ny tany zavatra mafana eo aho sao dia misy ihany eo tena tsy azo azoko mihitsy ange za zany eo ary. Azafady eny to inona kay zavatra mbola mafana ao aminareo ao? Misy kadaka aminay ato dia misy lasopy koa dia sonambo masaka dia kafe sy mofo misy betsakoa ato inona natao anareo? Tena aleo aloha hivoaka raha izany fa mety amiko izany lasopy izany ko. Ny andray izao kafe izany ny tena miasa amiko ka andao arako. Mipetrapetra dia inona ary le atao anareo mba hanaovy amin'izany lasopy izany aho azafady. Ary ny andramse inona ny atao? Ny akafe atao dia asy mofo Tiara aloha ny kafe. Misaotra tompoko. Tiara ny lasopy ny ramse dia masontomana tompoko. Misaotra. Oraliva tena nataoko ihany ny tsy hiteny fa tena kanto rangaha zany raha zanak'olona marina moa.
tena marina fa ohatra indray hoe mahita anjely reny mihitsy a mahita an'ilay tovovavy anankiroa mandroso sakafo amintsika reto. Tena tsy azo lavina aloha teninao patron ary tena saika adinonao hatramin'ny lasopy narosony anao mihitsy aza fa tena variana mibanjina an'ilay tovovavy ny masonaoko. Ka tena betsaka ihany izay tovovavy pikana sy tsara tarehy efa hita amin'ny masoko izay fa reto kosa aloha tena fanaperana ka sady tena mitovy tsy misy valaka anie izy roa vavy. Eny tokoa, kambana angamba izy ireo patron. Fa hono azafady kambana angana ireo roa vavy ny tena mitovy be mihitsy. Ay, mahagaga ny olona mihitsy ao fitoviana amin'ny ravavy ary izay mandalo eto dia miteny toanareo izany avokoa. Tena mba niangaran'Andriamanitra manokana mihitsy raha ny ray aman-drenanareo nomena anareo rovavika. Sady tsara tarehy sy mahateo tia kanefa mbola nataony kambana ihany koa. Marina raha mila atelina an'ilay lasopiny mihitsy ilay patron anay mandinika anareo rovaviko. Aizakory Ramsia. Tena marina izany teniny izany ka tena talanjona tokoa mahita ny fitoviana eo aminareo sy ny hatsara tarehy anareo rovavy. Hono mba azoko atao ve ny mamantatra ny anaranareo rovavy? Aza dedokafana loatra re izay Ramsia. Mbola maro be ny tsara noho izay rovavy ne. Tsy maninona mihitsy raha mifankalala tika ka. Ny vavy tsara ny anarako, ny azy kosa vavy soa. Araka ny efa voalazanareo moa dia kambana izay miravavy. Vavy soa sy vavy tsara? Tena kanto sy araka ny endrika reo tokoa raha ny anaranareo rovavy Tena fanaperana. Ny azy miresaka aminareo izao aloha mamy ny anarako dia izy kosa ny liva. Fa ny mahafantatra amin'ny mamy sy liva izany izay haiko. Dia mirary anareo roa lahy andalo matetika eto amin'ny tsenanay. Tena satrinay tokoa ny andalo eto aminareo matetika. Eny fa na dia hijanona aty aminareo mihitsy aza raha tianareo. Sady izaho manokana dia tena midera manokana any tsara tarehy anareo rovavy. Tsy vita an'izay fa sady sarika sy mambabo fo tokoa. Dia tongava matetika ariko. Izay ne miandry eto foana Fa hono tovovavy ohatranareo izao kanefa dia mivarotra amin'izao alimbe izao aty amin'ny mangingina be aty. Tsy matahotra ve nareo? Tsy misy tokony atahoranay satria izahay tsy manisy ratsy olona. Ka tsy manao ratsy any no asiany olona ratsy ary ny mpanao ratsy tsy mifidy olona asiana ratsy izany. Indrindra ny olona tsotra sy sarika toa anareo izao no tena manitona azy ireny. Tsy matahotra izany izahay Ramsia. Andriamanitra miaro anay eto satria fitiavanay ny reninay no mahatonga anay rovavy hiaritra ny alina eto. Sahirana loatra mantsy ny reninay ny karakaranay ka dia mba manao izay azonay atao izahay ho fanampiana azy. Mahafinaritra ny toe-tsainareo rovavy ka fa raha tsy mahadiso tsy dia lavitra eto izany nareo no mipetraka Tsy dia lavitra ka. Manaraka ny tsy lalakely mitsofoka etsitsy teo alohaloha ao misy tanàna dia ao izay telo mianaka mipetraka. Efa avy eo izao mamanay aka ny rovaviko efa hifody izao ny tsenanay. Azafady fa somary be fanontaniana dia nareo izany na alina na atoandro dia mivarotra eto foana ary tsy mikatona sy matory raha tsy amin'ny ora toy izao. Izany hoe taloha izay tamin'ny atoandro ihany no mivarotra teto ka. Ary manidy tsena rehefa mifidy sasany na amin'ny 7 alina eo. Ary mizary izay telo mianaka dia ny sasany mivarotra eto dia ao koa no mikarakara ny fambolena sy biby fiompy ao an-tanàna. Fa taty aoriana izay no manjary mivarotra amin'ny alina tahaka izao Tsy sarandro koa izay no mivarotra alina tahaka izao Fa hono? Fa rehefa hoe mba sendra fety tahaka izao ihany sady manomana fety ho ataonay anie izay raha pitso Fety? Fa angamba fety androany dia fety ninona? Patron sao adinonao raha fa voalohan'ny volana novambra angetsika androany Marina tokoa izany. Moa fetin'ny olo-masina ny andro anio. Marina izany. Saingy angamba tsy fantatrao fa ty amin'ity faritra Tsinanana ity dia tena fety lehibe ho andry zareo aty mihitsy ny volana novambra ohatran'izao ankalazana ny fetiny maty. Ary moa fa tsy toreny lanonam-pamadihana ny arivo ireny mihitsy saingy ny andry zareo moa tsy misy be mozika fotsiny ny sady tsy mikitika amin'ny maty ao pasana fa fanadiovana sy fangatahana tsodrano no atao. Moa izany tokoa ary hitako tokoa no ohatra ny mahatsikaritra midobodoboko izany avokoa amin'ireo tanàna izay lalovantsika ny an-dalana eny ko sady toa feno olona mbola mifamoivoy izany ny arabe kanefa ny andro alina. Ireny hitantsika ireny izao ireo efa tafiditra tanteraka. Dia hanao fety be izany nareo raha pitso? Ho avy daholo ny fianakaviana rehetra raha pitso araka anao fety aminay. Amina damozana maro mipetsapetsa ho avy ao raha pitso. Tena fety tokoa izany no ataonareo raha pitso raha izany ko. Ty fa tamin'ny mamanay.
Efa lany koa ty ny sakafonay fa dia misaotra betsaka anareo fa nahafa-po ny sakafo ary tena natsiro a. Ary tsy latsaka izany koa ny fandraisana izay tena nahafa-po tokoa. Eno a, marina izay kafe faniditra amin'ny vavako izay fa tena mbola tsy nahita tsarana kafe toy ny sotroko teto aminareo mihitsy mba marina moa. Andao amin'izay hody rakisy fa tsy reraka ve nareo a? Marina raha tsy tongavana ty mihitsy ireo zaza reto vo mahalala mody. Andamindamina kely re zay ry neny dia andehitsika. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Ay, mbola misy olona ato. Manahoana nareo? Efa miomana ny aleha mihitsy izay roalahy io fa voka. Tena natsiro loatra ny sakafonareo fa misaotra betsaka e. Tsy misy isaorana reva tongavanofo e. Iza moa fa tsy izy roavavy zanak'ireo ihany no mikarakara an'ireto sakafo amidiny eto reto e. Mana-talenta mihitsy indray raha izy roavavy reo a. Hany ka izay rehetra manandrana ny sakafo neto dia miteny toy izany avokoa. Ary dia tena tamana mihitsy isak'izay mandalo eto. Dia mangatadalana ary aloha izay izy telo mianaka fa mbola lavidavitra ihany ny lalana ao alehanay. Ndao ary re, dia samity tsara e, tongava soany amin'ny tany ombana. Velomina ireo telo mianaka dia manantena ny mbola hikarakaranareo sakafo mafilotra toy le teo amin'ny fandalovana eto amin'ny manaraka. Eto foana re izay miandranareo e. Samy tsara e. Aleo aloha entiko indray ny fiara e. Avetsy amin'ny ilany etsy indray ianao. Ka sao dia tsy mety izany patron a. Tsy mety ahoana moa e. Za anie te hitondra fa tsy ianao ny kambo e. Makaina aloha fa efa be izay vitanao izay fa aleo ataoko ny ambony. Eny ray arako. Tena laingalanga ary sera liva fa tena ohatra mibaby tanteraka ilay tovovavy teo mihitsy mba marina moa a. Tena ohatra ny tsy miala ato anatin'ny masoko izany le tsikiny sy le fijeriny. Efa tsy karitro mihitsy izany ka. Na dia hoe tsy teny azy anoko. Ka izy amin'izy roavavy ireny azy izany no tena mba nanitona amin'ity patron e. Marina fa tena hoe mitovy tsy misy valaka izy roavavy ary tena samy kanto. Kanefa dia tena manentona kokoa le nandrosana ny lasopy ho iny e. Le hoe vavy soa. Tena tsy azo lavina tokoa fa tena kanto sy sarika ireny zazavavy ireny patron. Sady hitako tena vanetana tsara aminao mihitsy aloha le vavy soa e. Tena izay mihitsy ry sea. Ohatra ny hoe efa manofinofy ery amin'ny resaka aminy teo hoe raha mba ty izao lasa vady andefa mandroko a. Angamba dia izaho no sambatra indrindra. Tena tsy hiala ao anatin'ny eritreritro se izy teo raha tsy miverina eo amin'ny toerana io mihitsy aloha. Tohatra ny tsy mety mihitsy ny saika amin'ny fiverenantsika ka. Teo mantsy voasaika nararoatra hiresaka amin'ilay vavy soa dia tonga le reniny. Hany ka tsy nisy azoko natao intsony afa-tsy mitsaitsaika moramora. Kanefa farafaratsy mba azonao ny fotoana azahoana meona malalaka aminy. Dia tena mety tokoa. Satria amin'ny fandalovantsikeo mantsy mety ny reniny ohatra no hitantsika eo na koa miaraka izy roavavy sady eo ihany koa ny reniny. Ka dia manahirana ihany ny resahanao momba ny fanorinako. Tena marina tokoa izany e. Kanefa tsy mampaninana izany azy e. Satria tsy hanadala fahatanana zanany afa tena fitiavana no atolotry ny zanany. Ka ny fahitako ny vavy soa indray amin'ny fiverenantsika eo no tena zava-dehibe amiko e. Fa hono aloha patron. Ohatra ny tsy tsaroko hoe na amin'ny volany zareo intsika teo e. Sa efa nalohanao le sakafo no antsika fa tsy tsikaritro. Lanitro. Tena adino tokoa ny nanome volany zareo marina. Tena loso fa afa-baraka tanteraka tsika. Tsika koa moa variana resaka loatra dia zary ny volany iray no adinoko. Dino anao to patron. Tsy mandro sy ny saiko ryliva. Olona efa mijaly miaritra ny torimaso amin'sika ny ahay ve mbola ho mandry indray ny eritreretintsika hoe tsy andony volan'izy ireo. Izay vidin'ny sakafo lanitsika ihany. Tsy mety amin'ny feo amin'ny fieritreretako izany. Aleo ahodina ny fiara dia miverina antsika. Ka movy mety mbola hatratra azy ireo ihany tsika ka. Efa nivonina ny angoronetana angery zareo teo e. Nino fa mbola ho tratratsika eo reny. Mbola voaenina minitra ny izay ny alantsika teo amin'ny tsenany zareo teo e. Aleo ahodiko faingana ny fiara dia miverina faingana makantsika e. Tieto ry le tsena kely a. Rehefa tena natanteraka ankizy izany patron e. Eny tokoa. Dia inona ry seny atao a? Efa hitan'Andriamanitra patron fa tsy nieritreritra ny tsy andony vidin'ny sakafon'izy ireo izay nohanitsika. Fa mba sendra ny fanadinoana fotsiny ary efa niala nenina ny verina saingindrika. Noho izany madio ny satria andao toizana ny lalana. Tsy a, tena tsy mety amiko izany sery liva. Andeha ho ajanona eto ny fiara dia ho jerenao aloha ao.
araka ny tenen'ilay ray atao hoe vavy tsara teo a dia hoe ao alohaloha kely eo ny trano zareo aleo aterina any ny volan'olona ka ohatra mbola maky ala angetsika izany patron e ary ny fiara koa no atao aiza raha ny filaza no ho dia hoe ao aloha kely eo izay fa tsy lavitra eto mihitsy misy ny tranony noho izany dia mandroso kely ao aloha sika miala nenina ka rehefa lasa lavidavitra ka mbola tsy mahita trano na tanàna dia miverina ajanona kely vetivety eto amin'ny sisin-dalana eto le tsy ny fiara ohatra matahotra izany patron tsy fokany anaty maizina anyko mba marina mafy moa matahotra ahoana ary maninona nefa raha ohatra ka amin'ny fiverenantsika miakatra dia jerentsika eto ry zareo dia omena ny volana se kosa ry liva dia efa sarotahotra mihitsy ka tsy maninona fa aleo aro jereko any fa itsy izany mijanona ao ato anaty fiara ihany mino fa tsy dia mandeha lavitra mantsy ka sao dia tsy mety izany patron tsy maninona ho fa mijanony se ao anaty fiara ihany ty torse ty mazava tsara ka tsy misy atahorana eo ary za koa tsy handeha lavitra fa raha vao mandroso lavidavitra kely fotsiny ka tsy mahita tanàna dia miverina eo nray ara patron ekena rehefa izay mety aminao zay fa lasa ary dia aza ely ianao patron sao manjary mitaitaina eto hoe maninona any ianaoko ezaky ny tsy ho ela ary se eny ara re patron miandry anao eto azy anyko sa ihany patron tsapatsapa maizina any anaty ala any amin'izao ozao ka ny tena marina aloha dia etampitiavan'le zazavavy teo ingara iny kozarany aza misy hirika eonana amin'ny vavy sosady indraika engany ka mba tsy ho azo tsampinany iny ohatra manazavatra fafy izany amantsy raha ny firesak'ilay tovovavy teo aloha dia tokony tsy ho lavitra eto misy ny tany firenandry zareo tia zorako tia izao ilay lalakely ny tondroy ary raha ny fahalalako azy dia tokony ho ato ambadika reto alana lety sisy ampaly be reto ny misy ny tranony aleo aloha arahana ihany tena marina raha volombolon'izay isy tanàna ty izany efa afaka le lety sisy ampaly be maromaro teo azy zao kanefa tao tsy misy neninenina ato fa tsy tia lala tokana mbola mitoy hatrano tsy fantatra hoe atraiza ny fiafarany ty akoatran'izay dia ala mikitroka sarotra vakiana avokoa aty anaty ala ty koa tena maizina tsy fankahitana mihitsiko so ihany aza fa nisy an'ity torsa mazava be ty fa raha tsy zany angamba tsy nahita izay nametrahana ny tongotro mihitsy dia inona reny ataoko hoe iverina ve kanefa to mbola tia hita mafy an'ilay zazavavy teo ny masoko tsy ahateo amason'ny riva fa ny fitiavana ny tsiry tampoka sy mafifanonja avy hatrany amin'ny valosoa teo no tena nanery iverina sy ikariko azy aty fa raha izay voladino tsy ho nampiverina velively sy nanairanako tena toy izao mihitsy na dia hoe tsy nampandry ny saina aza satria sakafo ny hohaniny tena dia inona ary no ataoko efa nisahirana ny verina ty ihany aty kanefa dia toa iverimaina fotsiny ihany toa tsy ho sahako tsony kosa aloha no mbola androso amin'izato ala mikipoka sy aiziny be tsy fankahitana aty ity tena aleo miverina fa sampy balala mainandro ty ka raha tsy tratrako androany azoko rampitso na andehanako ivezivezy amin'ity faritra tomasiny ty aza tsy maintsy mbola ho hitako reny Ramsey fa maninona ty ianao ay marina fa maninona ty hoa ianao tsy azo alehany aty fa to ianao tena ianao tokoa ve io fa avy aizany nipotranao teo taizany tsy tazako tetso ihany efa tsy tazanao jereo fa io ao arinanao ihany koa vavy tsara raha vaviko fa ahoana koa izao to avy eto amin'ny laoko sy avy eo ivoako nareo kanefa tsy tazako akory na reko ny aviany arosiny na tongavanareo roa teo aveza moa izay fa tsy tety ihany ianao ndisy fariana loatra ka tsy nahatikaritra kely akoreny rovavy lalina indray izany ka nareo rovavy mihitsy eny eno karoako aty indrindra ianao ry vavy soa eny efa fantatra ihany ary izany no antony nanatonanay anao zaoko
kanefa dia tsara aminao no miverina fa tsy azo ale loatra ho aty. Andray fa nahoana kosa e, nareo ane ho any karoako aty e, ary efa somary lasa lavitra ihany izay no miverina satria tsaronay tampoka fa karaha izany ary noho izy dia tsy fomba ny aty atsinanana aty loatra ny tsy mampandroso vahiny tonga tanàna e, ka dia manasa anao izay androso ato an-trano. Izany ve? Somary mahamaika ihany ahy e, kanefa tsy maninona ka akoatra ny volanareo adiniko mantsy dia faniriko ihany koa mba hitafa aminareo ry vavsoa, kanefa tsy manahirana mamanareo ve? Olona tsotra sady malemy fanahy ty olona raha nyreninay ka tsy misy tokony atahoranao na dia kely aza. Izany ve? Ka moa mbola lavitra eto moa izany misy ny traminareo? Ay zary izany masinao izany Ramsia. Fa nga tsy tazanao io trano eto ankavanantsika io? Eny tokoa, misy trano telo tafo mirehatra jiro ireo. Ary ahoana raha tsy nahatazanako an'ireo teo e? Eny e, mety mahery tokoa angamba ny hazavan'ity torche ity ka manjary tsy tazamasiko ny hazavana mitsolopoloka eto anatin'ity ala maizina be ty ato. Andeha ary zato izy e, mandrosoa aloha ato an-trano. Eny arako. Tena kanto rangaha reto tovovavy manoloana reto ka. Tena mbola tsy nahita tsarana vehivavy tahaka an'izao ny masoko hatr'izay na olona. Tena reto mihitsy ilay tonga ny fitenenana hoe fanaperana mba marina moa. Tena mitovy tsy mesy hamantarana azy izy mirahavavy. Fa na izany aza miavaka kosa aloha ty vavsoa ty e. Sady bikana sy tsara tariny sarika, sady tia mitsikitsiky lava. Raha mba tovovavy tahaka izao ny mantsy no mba lasa andefy mandroko dia tena angamba aza ny fahasambarana izany. Tsy misy riko intsony eto ambonin'ity tany ity satria ny tonga lafatra indrindra no efa eo an-tanako. Asa nefa fa nofinofy any aloha ny ahatra eto e. Na hoanina tsy hoany anefa dia tsy maintsy hanipy-fitana ihany aho, ary hitory amin'ny fitiavako azy izay miretareta ato am-poko. Ka asa na ho tanteraka izay faniriko izay na tsia. Hatreto aloha dia mahabe fanantenana ihany ny ahasarikan'izy roa vavy reto e. Tonga ary tsika e, ko dia mandroso an-trano ianao. Mandroso e, dia mipetrapetra aza mihafahafa. Za aloha andeha an-dakozia ka n'ilay sonambo masaka efa voninao e, sy kafe rahantsika mihinana. Dia izay anao vao mandeha avy eo aza misahirana za nefa entsy nampoziny ary tsy hijanonela. Tsy misy misahirana izany rea. Vahiny tonga ato an-trano ve dia tsy horosoana hanina. Andeha kely aloha e. Andao ary e. Ia, ka inona vaovao nentinao mandra-piandry amin'ny vavy tsara naka sonambo sy kafe any aloha e. Eny tokoa e, ny vaovao aloha tena manana be dia be olazaina aminao tokoa e. Fa raha ny antondihako aloha dia nianaritra ny volanareo izay adinonay ilay nandoha azy teo e. Ay kosa, ka ny vaovao ankoatran'izay vola dimy izay ary aloha no mba tiako eno e. Eo indrindra sika fa alohan'izany aleo aloha ampahafantariko anao ny tena momba e. Araka nefa voalazako taminao fonotarian-tseninareo moa dia mamy ny anarana fiantso ahy. Olona mandalo ihany aho satria mpitantana orinasa iray ao Antananarivo ny tenako. Ka dia ho an'ny Tomasina izany ny antondianay aty. Izany hoe hijery entana izay tonga ao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ao ny tenako e, izay entana mety ho ilain'ny orinasa tantaniko kanefa atao tolobidy ao. Arak'izay dia fotoana niavaka ho ahy nefa didiako ity satria nahitako anao ry vavsoa. Ary mino aho fa mbola afinaritra kokoa noho ny teo aloha izao fiainantsika eto izao. Ay, fa ny mahafantatra anao za kosa ny vavsoa. Efa nampahafantariko anao fony teo an-tsena moa momba anay sy vavy tsara rahavaviko e. Saingy nenimbao-vola izay nitaizana lehibe anay sy miara-monina aminay amin'ny rahavavy ato sisa angamba no tsy nampahafantariko anao. Izany hoe le ramatoa izay tonga niantsonareo roa vavy tary an-tsena tary iny izany le nenimbao-vola izay lazainao izay raha azoko tsara e. Voalazanao, efa namonjy mifandrina ao amin'ny efitra ambany ao izy fa reraka hony e. Isy lanonana be koa mantsy eto aminay eto rapitsa e, fa eto ny fiaonan'ny fianakaviana rehetra ary tena akotrokotroka mihitsy ny fety a. Tsara izany, mba maniry ery ny tenako mba hiara hifety aminareo raha ampitso saingy fa zao ahy e. Miainanao ary Ramose mamy a. Atao ve mamy fotsiny moa fa aza asiana Ramose izany e. Eo fa atao mamy fotsiny ary e. Vavsoa. Zao e, tena tiako sy mahambabo loatra ny foko izao fitsikinao izao. Ary tena tsy haiko ny tsy ilaza ny ato am-poko. Tena babonao tanteraka ny fitiavako e.
eny fa na dia tao anatin'ny fotoana foimonja aza no nahafantarako anao dia tena otohoto tanteraka aminao ny fitiavako rehetra ka asa na mba hiantra n'ity foko feno fitiavana izay tsy haiko tohainy ianao na sahany melamosina azy. Efa fantatro ny tsy maintsy olazainao amiko ry mamy a kanefa misento mafy ianao na misento avy satria efa fotoana tsy tokony haino ny sofiko an'izantsony izao ry mamy a tsy diso ny fitiavanao ny antefa tamiko kanefa tsy azoko atao tsony ny hanolotra ny fitiavako anao. Raha azoko tsara zany dia efa manana olon-tiana ianao. Tsy diso ianao satria tiako dia tiako ny mba hanana an'izany indrindra fa ny mba hanana olona ho tiaviko sy ho tia ahy saingy indrizy fa tsy anjarako ny mba hanana an'izany tokantrano izany. Efa izao ny anjarako izao dia tsy azoko lavina. Tsy azoko mbola tsy manana olon-tiana ianao raha ny fahazahoko ny resaka ao kanefa moa ve misy olona manandraranao tsy hanambady na hanananao olon-tiana no mampiteny anao ohatran'izany? Lahatra izay tsy azo lavina no mandrara tsy hanana an'izany ry mamy a. Tena vao maika maizina amiko ny tiana olazaina ary vavsoa. Aodino ny masonao tsy hibanjina loatra ary sakano ny fonao tsy hitempo amiko sao ho lasa lalina loatra ny fitiavanao ka handratranao ry mamy. Vavsoa mbola averiko indray fa tena fitiavana no atolotro anao raha ekenao ary vonina etianao mandrakizay raha sitakao. Tiako sy mambabo loatra ianao ry vavsoa. Eny fa na dia fotoana foimonja aza ny fahafantarantsika. Tsapako ny eo am-ponao ry mamy a saingy ho eo aminao hoe tsy ho hainao ny tia ary tsy vitanao ny ara-dalana amiko satria efa lalana samihafa no izorantsika ankehitriny. Ko ny mety aminao dia mifidy izay tena tsara sy mendrika koatra satria mbola veriko ihany fa tsy hainao ny tia. Marina izany tenin'izany ry mamy a. Izay any amin'ny mazava dia kisafidy an'izany amin'ny mazava fa izany amin'ny maizina kosa dia anjarany maizina. Tsisy azoko sady tsy aloha ataovy ny sonambony sady miresaka tiako koa ny kafe mbola mafana tsara. Misotra. Ka hatreto anie mbola tsy misy mazava amiko ny tianareo roa vavy lazaina amiko Mino fa matotsy azonao ny resaka ry mamy dia mbola tsy natao ho takatra ao anio fa mbola ho avy ny andro hatakaranao ny heviny. Fomba ahoana moa no hatakarako ny heviny raha tsy ambaranao amiko avy lavitra ary ny foko izay feno fitiavana anao ry vavsoa no nahatongavako aty anaty ala misy anareo izao andro alina izao ka raha ho lavinao sy tsy ho enono akory ny fitiavako ry vavsoa dia mety mbola izy fotoana ihany ve ionantsika ao aorianan'izao fionantsika anio izao. Mino fa na dia tsy takatra ao azy anambarako anao ry mamy dia ampisy atsainanao kosa ny tenin'ny vavy tsara raha vaviko teo Eny tsy afaka hiteny betsaka ankoatran'izay efa nilazaiko anao ary vavsoa. Raha toy izay no azonao avaly kanefa tiako ho fantatrao fotsiny ny atao hoe fitiavana fa ny tena fitiavana na dia misedra onja vaventy aza dia tsy mba matahotra izay alina mikendry andetika azy satria ny tena fitiavana dia mahafoy ny ainy ho an'ny tiny ka ninona vaty misakana zava-poana izany rehetra izany eo amin'ny fitiavana ka raha misy fitiavana ihany ao am-ponao na dia kely ihany aza dia ambarao vonina ny tenako isedra izay olana tsy maintsy isesoatrehana. Tiako ianao ary vonina ny fitiavako ho anao mandrakizay. Mamy tsy tsinjonao ve? Ninona? Efa alina ny andro izao ny aty aminay efa maizina tanteraka ny tontolo rehetra ary efa nilaoza ny hazavana efa ela noho izany nahoana ianao no aty anaty maizina izay tsy ahitanao hazavana sy tsy harenesanao hafanana intsony no mitady ny silam-panahinao. Ho tia tena raha anaiky ny fitiavanao ry mamy mbola mila anao ny tontolo ny hazavana izay misy anao. Hatreto teny sarim-patarina trano no avalinao isak'izay misokatra amin'ny vavanao. Hany ka fanina ny lohako manakatra izay hevitra tiana ho tenenina. Ny fitiavana ry mamy dia efa matora tena ka tsy maintsy ho voafatotra anaty alina izay misy anay ianao raha anaiky ny fitiavanao Mba afaka tsorinao amiko ve izay tena hevitra ao Aleo izany maliny teninao ry mamy amin'ny masoky amo fantatra fa tena hoe feno fitiavana miredareda tokoa ny fonao amin'izao fotoana izao. Ary oro ny fonao raha tahiny ka tsy ahazo valiny mafapo avy amin'ilay nofidianao ho tompony. Izao anefa raha ny fitiavanao no isafidy ny aizina dia tsy maintsy iletika anaty ny aizina ihany koa ianao satria tsy afaka miaraka ny aizina sy ny mazava ka sao hanenenanao lafa dinio tsara ihany Tsoriko fa raha ny fitiavako no avalinao fitiavana dia ampy azy ry vavsoa ka aoka izay teny tokana voatonony ny fonao no horeko anio.
Tiako ny hanome fahafapo-anao ry mamy ary sitrako indrindra ny hamaly ny fitiavana lehibe mitafitafy izay atolotra ao ary raha ny fitiavana koa dia manana tsy lanilany aho anao saingy mila mandinika tsara ny adiran'ny aizina izay mandrakotra izao tontolo izao misy antsika izao aloha ianao satria tsy hanindroa ny hazavana izay hitanao hatr'izay. Mbola tsy mandry ihany ve rakisy fa ilaozanareo mampiresaka vahiny ato Mbarakaly. Tsara be Mbarakaly. Efa reko avokoa ny resaka ireo tovolahy. Koa ny anoteniko aminao dia izao ihany. Ihany toko. Sasa mbola tsy nahalala lahatra izay nisy iny ireo zanak'ireo. Na dia maro azy ireo izay mitsiritra azy ireo fahiny dia indrisy fa tsy mba hitany teo amin'ny fiainany izany hoe ny tiso ny tiavana lehilahy izany. Sarerin'izy irery ihany no mba naneho fitiavana azy ireo hatr'izay ka hatr'izao. Mihona fa tsy handany fitavanao vavy saingy zavatra sarotra ho anao izany. No antony tsy anaken'izy ireo ny fitiavanao dia tsy inona fa mila mahafoy ny mombanao rehetra ianao. Na vola, na harena, na havana vao afaka ity azy. Tena tiako tokoa raha ny zanakao tompoko ary tsoroko etoana fa tsy mampaninona ny mamoy izany rehetra tanysainao izany raha izay tokoa no antoko ny fitiavany Zao ry mamy efa alina izao ary efa maizina ny andro ka andehana aloha vonjeo namanao fa sasa miandry anao izy. Andro hafa dia mbola eo any ihany sika raha toa ka tena vonina nytia tokoa ianao ary amin'izay no hisafidiananao izay ho toy ny tantaranao. Marina tokoa izany eny ara ry izy telo mianaka angatadalana fa mbola manantena no tafahoana aminareo amin'ny diako manaraka dia misaotra vavy fa misy odiniana izay teninao tamiko farany teo izay Ndao ary re ao ateriterinareo ivoaka ny amin'ny arabe any izy ry izy roa vavy Eny ry neny Ary tena mba naharitra ny dianao teo iny patron. Tena marina tsy efa nitaitaina mihitsy ateo ary efa nieritreri-dratsy mihitsy azy. Sekory dia efa maninona zao ka mbola nirosony zareo sonambo sy kafe mihitsy any avo nalefany izany ve sady tena mamy izany sera sonambo ny kafe moa dia tena matoy ary ohatran'ireny azo anoratan'ireny mihitsy tena mbola hafa ihany sy ny fiainan'ny olona aty ambany ravikazo aty ka mahafinaritra ry mampitsiriritra mampite olona ary hitako patron miramirana ery avaniko mino fa tojo amin'izay nireny sy ny tadiavy ny patron tanika sa hoe diso patron tsy diso velively se ka fa tena hatsaran'izay zanak'olona re izany tena maro ihany se izay tovavy hitako hoe tsara bika sy tsara tarehy izay fa le vavy kosa tena miavaka tena azo lazaina hoe fanaperana mihitsy dia nilamina izany ny resaka raha azoko tsara mahina aloha tena efa saika tsy tafatombona mihitsy vao nilazany marina iziko izany raha tsy teny nivantana ny namaliny fa somary niolakolaka hatrany tena mitretrika tokoa ary sera ivavy soa no vady andefimandroko ary sahako milaza fa tsy ahita vehivavy tsara no sady sarika tahaka ny intsony naiza ho alehako kosa dia arabaina izany patronko fa saingy be safary ny resaka sy manao teny saritakarina any ka na nahirana mihitsy ny mamantatra izay tena tao am-pony kisenga ahoana izany ve patron ary raha tsy nirenina izay niditra tao anatin'ilay resaka aza ny namarana n'ilay resaka dia saika tsy azoko mihitsy izay tiany ho lazaina nefa na izany aza tsapako teo amin'ny fomba firesany ihany fa tia vavy saingy misy olana goavana izay mampanahy azy tsy anakeny avy hatrany ny faniriako izay tsy ambarany fa toa amin'ny teny saritakarina no entiny anehoana an'izany izany ve patron arak'izany lazaiko an'se izany tsy manaiky avy hatrany ny faniriako izy kanefa tsy mandaa ihany koa fa miolakolaka fotsiny ary raha tsorina aza dia tia ihany izy fa matahotra matahotra inona nefa izy patron eo mihitsy ry seno akamantatra ho fa na izany aza manana fanantenana fa tsy maintsy ho tanteraka ny faniriako tsy azoko niany eo ry tsy alaiko amaray arak'ilay hiran'ilay mpanakanto ray tsy mety lefilazy izay izany hoe raha araka ny firesakao teo izany dia izy telo mianaka teo ihany izany miara-mipetraka izany tokoa za tonga tao amin'ny zareo dia toa efa natorotany anelitra ambaniny reniny zareo naheno anay ny resaka dia avy eo niakatra misy riana ny trano fonenany zareo ohatrany tsy dia fahita loatra aty amin'ity faritra tsy ninany ity mantsy ny trano misy riana indrindra fa hoe ny ambany volo toy ny nalehanao iny
fa zany hoe efa mivoatra tokoa zany ny mponina ty raha arak'izany misy riana tokoa moa le trano to ohatrany tsitsikarotro hoe misy rian'izany akory any le trano nidirako hoe to natongo trano na vara ray araka ny filazan'ny olona ty aza to tsy misy akory le tranoko ary saiky trano misy tongony avokoa ny tena fahita ty amin'ny faritra tsy nanana tiako tena marina fa eto aho vao mandinika fa tsy misy riana akory le trano kanefa dia nilazain'ny vavy zao mihitsy hoe natory tany ambany ny renin'izy ireo sady iny fotsiny patron rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dray se indray ve no adino liva aza matahotra se fa se mihitsy aza no vavy olombelona mary azonay rehefa tanteraka somatsara ny aminay ny rarina dia no tonga somatsara mitanjona ianao patron misaotrarysea fa hono efa miditra ny tanàna ny tomasina angasika zany efa eto sary masina angetsika zao patron tokoa ary vetivety izy zany fa loatra angamba aminao patron fa za zao mahita hoe tena milalo an-dalantsika efa mitelo maraina anie zao kanefa dia tamin'ny ray maraintsika no nijanona ny sotro kafe sy nihinana lasopy teo amin'ny toerana nahitantsika andrikambana iny tena marina tokoa zany sea tena efa misy mpivarotra maromaro misokatra ireo fa andao aloha hijery sakafo fa tena mikarokaroka be mihitsy zany vavoniko zany tena mila tsy ho zakako tsony mihitsy izy fangamotsy hoe voavoko sonambo narosony rikambana indray ianao ty patron ka za koa aza nery sy mba gagy nihinana kanefa toetrany tsy nahatsiaro misy ninina akory ny kiboko nefa raha ny sonambo sy ny lasopy izay hohaniko talohan'izay dia tena tokony tsy ahatsiaro hohanina tsony mihitsy asa efa sy mba ve ny vavoniko sa ahoana ka mitovy tsy misy valaka mihitsy angetsika izany patron arakaraka ny sotroko an'ilay kafe sy mofo izay nividiana teo amin'izy roa vavy teo nge ny voamaika nahatsiaro ronoana tampoka ary na dia mivavaka raha toa tsy nahatsapa tsirona kafe sy mofo ihany koa raha hoe nahatsiaro tsirona kafe tena mahery teo am-pisotroana nefa voavy nitsahatra ninana kosa nefa dia ohatra ny teo aloha ihany to ny tsiron'ilay izay toko farany fontsika mbola teo atsapanana teo ihany nitsapako mbola atombavako zaoko fa hono aloha patron efa nalohanao eo zany nividy sakafo tsika adino oay tena loza se fa tena adiniko indray ny nanome azy andry zareo tena loza zany kanefa inona miverina antsika hitady andry zareo tany anaty alamaizina tany ohatray re patron ka tsy tonga amin'le fiteny hoe ny faty alevina indray zany no adino tena aiza koa ary zany lohako zany marina mamy loatra kosa angamba ny resaka reko anka ny antony indray no adino amin'ny fiverena indray se mandalo eo dia aloha ny volany zareo atao ahoana tsony moa zany mbola hiverina andray ary aleo aloha monjy ny mpivarotra ery amin'izay tsika ka andao ary zao serliva ahoana zay patron tena mbola mety tsy ho tafody any an-taninarivo anio sika mbola manano sarotra mantsy ny zavatra ho jerena atika noho izany aleo sika sea ny alina mandry amina hotely dia rahampitsy manainga fa mandreraka koa le manao dia amin'ny alina dia rahampitsy maraintsika zany mandeha zay mety aminao no atao patron atsy amin'n'itsy hotely akaiky etsika ihany tsika no mamanka hevitra anankiroa any sesoa fa mbola ho ela ihany mantsy vao maizina ny andro ka aleo aloha hitazatazana ny vody lanitery amoron-dranomasina ery fa tsy kosa tonga dia andana fa leo ny trano any sesy hoara alina eny ary patron zay fa lasa fa ilozako aloha ianao raha mba fantatry liva mantsy fa ny safidy ny andro mazava mihitsy hiakarana any an-taninarivo satria mbola tsy afaka atao tsaika ary mila tsy ampifantoka amin'izay zavatra tokony mihitsy ilay zanazavatra izay nitolorako ny fitiavako alina dia matahotra ny tsy ahita azy tsony ary alina ny mandalo eo ankoatran'izany dia nilasa vavy fa manao fety zareo anio ka noho izany ho sarotra ny ionako amin'indray enoko fa efa malalaka tsara izy ary azo antoka kokoa ny ionanay ary andraisako ilay fity izay niriko fatratra avy any aminy toa tsy ho androko ery ny andro raha ampitso hiakaranay ary ahita indray amin'ny vavsoa ilay anarana zary lasa tiako ary tiako tononona foana vavsoa malalako hitako ihany ianao falybe marina mamy malalako efa sasa miandro ny fiverenanao mihitsy izay telo mianaka zaoko
ay tonga ihany ianao. Tsy maintsy tonga kely malalako a. Efa tsy androko mihitsy koa anie izay ahitako anao indray e. Etsy aloha inoko izany malalako izany. Mamy sambatry afininao. Zaho koa nitahaka izao ataonao amiko izao anie ka mbola tsy hitako teo amin'ny fiainako e. Indrisy ry mamy malalako, tao tsy mba afaka nametraka ny tandindiko any tany akory aho. Vao niratra tokoa mantsy ny masoandroko dia mitako nandrahoana ho maizina tsy izy azavantsony. Vavsoa, motsy efa eto avy hanome fitiavana ho anao e. Ka nahoana indray ianao no mitomany. Mankiny izany malalako izany ary matoky ny fitiavako ianao. Tsy handao ho anao na hafoy ianao na oviana. Ary atsaharo moa ny ranomaso e. Arabaina ry izy roa fa dia tafahoana tokoa ny ty manina. Mirary anareo mba tena hifankatia tsara tokoa e. Misaotra vavy tsara. Vavsoa, azafady vetivety aloha ianao mba hampio kely mitongilana ila enjerana ilay fatana izay misy ny lasopitsika. Tsy vitako rery ny anarinazy fa mamay loatra. Etsy ary fa hoapiko ianao e. Aloha kely aloha nampy amin'ny vavy tsara mamy a. Ndana re, tena sahirana mafy tokoa izany. Oe, Vavsoa, tandremo fa ohatra ny manitsy ho any amin'ny tenanareo ke ty kamiao mirimorimo be ty izany e. Zay marina, tena nifoan'ny fiara be ny tena ny Vavsoa. Ary tsy misy hafa ny ala tao izy mirahavavy. Loza, tena maty ny malalako e. Vavsoa, nahoana ny teny lozanao sahady e. Vavsoa, maty ny malalako re olona e. Fa naninona zanako e. Vavy tsara, Vavsoa, maty ny zanako re olona e. Maty ny zanako e. Inona no ataoko e. Avy hatrany dia nilofika koa le renin'izy roa vavy. Vao nahita ny reto zanany potipotiky ny kamion tanteraka tsy misy hafantarana azy tsony. Fa dia nahoana loatra nitahaka an'izao sisa ny hafanany malalako e. Vavsoa, tsy zanako izao e. Vavsoa, vavy to rylanitro nofo ratsy izany marina. Tena nisy mihitsy le izy teo nanofy amin'ny Vavsoa sy vavy tsara raha vavy ny foan'ny kamion teo amin'ny tsena keliny zareo ary dia potipotika tsy nisy ny raisina sy namantarana azy olona tsony izy raha vavy. Ary dia matapaka lalan-drà koa le ramatoa reniny zareo raha vao nahita amin'ny fahavoazany zanany. Dia marina zany atsembohako e. Ary toy ny mbola ato atsofoko ny feon'ny firimorimon'ilay kamion be sy ny fienjeran'izay nitrongy ilay tsena kely ny Vavsoa miaraka tamin'izy mirahavavy. Loza izany marina. Tena aleo mihitsy aloha mitsangana misotro rano ka. Tena mitobotoboka be hatramin'ny foko marina. Mbola tsy nanofy zavatra tahaka an'izany tsy ny ainako. Inona raha dikan'ilay nofoko teo e. Dia ho sanatria ve ka tena misy loza nanjo amin'ny Vavsoa tokoa any. Tena marina tsy toy ny tena natrehako maso ary tena nisy mihitsy le nofoko teo Tena ohatra tsy ahita torontsony koa zany ka lasa ohatra mitebitebe zany Tao tsy androko ny aharaina ny andro handehanana sy leva hiakatra. Tena mirotsaka anery sezany oran'izany ary tena oram-baratra mihitsy izany fa somary moramora ihany ka zao mihitsy ndray le olana tena ty fampatsinana ity tia orandava tsy araky ny loniny ity. Zay ry zay manapirofo ny mahambola maitso anatinanana. Marina izany patron fa saingy efa madivoarika ihany fiala izay nampalaza ny fiatsinana ity. Raha tsy ohatra anao ka hoe misy paikady tena mandaitra saingana raha sy fitondram-patsakana mba iarovana an'ireo izay kely sy tsy mba noho ny tavy sy ny dorotanety izay ataon'ireo mponina ity. Marina dia marina mihitsy aloha izany efa tena mahakivy mihitsy indraindray no miferiny fampitehan'ny miala sy kelikely. Tsapany olona izay manimba azy ireny mihitsy fa loza ho an'ny taranaka faramandidy mihitsy anie ny fahampitehany miala ary tsy misy na dia kely aza tombontsoa ateraka amin'ny fahampitehan'izy ireny. Efa avady kely aloha ny resaka patron. Fonitsika voaninga tao masina dia tadidiko anao nilaza hoe na nofo ratsy be ihany na no sady toa hoe accident natsy rano izy anao le nofonao
dia tapaka ty le resaka satria mbola makana no mananetatsika. Tena zay tokoa sia. Tena hatramin'izao za miresaka amin'isy izay dia mbola tsy afaka atao an-tsaiko le aksida mahatsiravina ny fisiko. Ary toy mbola tsy miala ao an-tsaiko ao mihitsy ny feon'ilay fiarabe nandona an'ilay tsena kelindre vavy sosiny fikikikan'izy roa vavy tao. Maninona tsara hoe patron? Izany lazaiko an'isy izany nanofy aho fa nisy reny fiara lehibe mpitondra conteneur reny avy hatrany dia nifoaka n'ilay tsena kely izay nihinanantsika roa lala sopy sy kafe afaka maly alina iny le tsenany vavy soa izany. Ary tsy afa niala tao izy roa vavy fa nosian'ilay fiara be tao ka dia hita ny masoko izao mihitsy ny fiparitahany vatan'izy roa vavy toy ireny hena voatetika ireny sady voafirafira ary tsy tapitapo izay koa dia nipotra avy any anala avy any le renin'izy roa vavy ary dia nienitra sy tapaka lalan-drà avy hatrany vao nahita ny fahavoazany reto zanany. Tena loza koa izany nofo izany patron. Tena toy ny ainako mihitsy anie le nofo relivy any ka toa tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy. Na izany na tsy izany ohatran'ny nofo rehetra ihany za patron. Mety ho marina ihany aloha izany teny se izany kanefa tena mampanahy be ihany se izay nofoko al'izay mbola tsy nanofo zavatra ohatran'izay mihitsy aho. Noho izany tsy azoko mahavanina loatra fa mety misy heviny na dia ara-baky teny azy. Ny tokony ataontsika aty an-dalana izany izao dia mitandrina tsara sao sanatria ka efa fambara ratsy mampitandrina antsika ireny nofoko alina ireny. Hitandrina ve moa tsy hitandrina hatrany patron fa na izany azy tsy dia azo atao an-tsaina be loatra izany fa manjarina zavatra tsy tokony misy aza lasa tanteraka rehefa inoana be loatra. Fa tsy efa atao aloha ato moa se le tsena kely ny vavy minanantsika lasopy sy kafe afaky maly alina iny. Tafahodina an'ity tournon ity tsika dia ato aloha ato le izy. Asa zao na hitandry zareo ato tsika na ahoana. Rehefa tsy hitantsika mivarotra ato ireny dia tsy maintsy hojeriko any amin'ny tranony any. Ny tranony angamba tsy efa hitako. Dia tsy maintsy mbola iandry anao mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra indray azy zany ko. Mahereza sia fa za ve tsy hitady ny olo tiako ry sia. Zahay anie no mbola vao mitady fa afina rehefa manany. Marina izany patron fa mba misangy aminongy ahy patron. Ohatran'ny mahagaga ihany fa ohatran'ny hoe teto le toerana misy an'le tsena kely kanefa eny tokoa sa ve hoe diso fitadidy sika? Tena teto mihitsy ale nijanona niandry anao tamin'iny ka. Tia paly be manireto ty sy reto volo be manireto ankilan'reto zao natadiavako azy tsara ary mahatonga hitompiteny fatratra fa teto mihitsy le izy. Na za koa azangery se mba nandinika an'izany ry zao le lalankely nidirako ho any amin'ny trano fonenandry vavy ka nahoana raha tsy misy ninonino eto ary kirihatra matevina no eto amin'ilay toerana nisy an'ilay tsena kely tahaka ny hoe tsy misy ninonina zany mihitsy ary teto amin'ity toerana tiako. Mahagaga ty patron liva. Sao dia mba toerana mitovitovy kosa raha fa tsy teto le izy fa diso fitadiditsika tsy mino mihitsy aho hoe teto le tsenandry vavy soa toa tsy misy na diana tranony falafa kely ny orona akory aza tetiko kanefa dia voafaky maly sika no nijanona sy ny sakafo teo ka na dia ataoko hoe nongotana teto aza le trano falafa kely tsenandry zareo teto dia ho ao anatin'ny ora vitsy monja ve dia ho tonga lobolobo be tahaka an'izao. Patron jereo nge fa tao misy sisana hazo mitsangana eo anaty lobolobo io eny tokoa tena sisa tavela tamin'ilay tsena kely io liva kanefa toa efa azo efa hita hoe efa boboka ny lazon'ny orana sy ny andro nandritra ny fotoana efa lavalava ihany izy izany voafaky maly anefa sika ny sakafo teto. Fa ahoana koa ary izany patron tsika ve manofo sa ahoana raha ny fijery an'izao sisana hazo hita eto izao mantsy ka mety efa taona vitsivitsy mihitsy misy tranony orona teto ary efa ravako ka izay nolazaiko an'se izay sao dia mba diso fitadidy ary sika. Ratsy hoe patron tena tsy diso velively tsika patron fa tena teto mihitsy le toerana naindrasako anao maly alina iny tsaroko tsara na dia hoe alina aza ny andro ny sady maizina ihany koa io zao le lalankely ny tsy foanao alina izay nitondra anao tany amin'ny trano fonenandry vavy soa kanefa dia inona ary no azo anazavana an'izao zavatra hitantsika eto izao
raha toa ka tena tety tokoa le tsena kely ny vavsoa. Dia tena gaga sy talanjana patron ary tsy hitako izay lazaina. Tena tsy mino arsia. Aleo aloha androso kely anaraka an'io lalakely io aloha, na tena le lalakely narahako alina io na tsy. Patron, tena ohatrany manazavatra hafahafa raha mampifandray an'izao zavatra hitako izao sy le nofinao izay nitantarainao tamiko. Tsy azoko. Aleo tsika manohy ny lalantsika mody fa aleo izany hoanika. Tsy mino an'izao zavatra hitako izao kosa aloha Rsia. Aleo tsoroka amin'se mihitsy. Tsy mino aho hoe nanofo fotsiny aho ny resaka sy nenina lasopy teto amin'ilay tsena kely teto omaly alina, ary mbola niverina teto sy nanaraka ny vavsoa tany an-trano indray avy eo. Na sika diso fitadidina na tsy haiko hoe. Ka noho izany dia ny fandehanana manaraka io lalakely io aloha no ahazoko toky izany, na le nandehanako omaly alina tokoa io, na toerana mitovy amin'ny ty misy atsika ty. Ka raha izany ve tsy aleo ve miaraka aminao any ako? Mino fa tsy misy aninony ty fiara ty raha hoe ajanona eto amin'ny sisin-dalana eto. Ndao ariko, ataovy maka sisiny tsara ny fiara sao fo andro zalahy eo Ka ahoana patron? Miverina ve fitadidinao? Hatreto aloha dia tena tsy diso mihitsy ny fitadidiako e. Tena tia mihitsy le lalana nizorako omaly alina iny. Miolaka kely zao etso aloha etsy dia misy hazo lehibe iray izay ao. Ndaony e? Ay, tena io tokoa le hazo be lazainao patron. Teto nijoro omaly alina, efa sanganena sy misalasala na androso na emotra, nipotra tampoka avy tao ankavanako avy tao vavsoa. Izany ve patron? Ary tsy tapitapitra izay dia nipotra ihany koa vavy tsara rahavaviny, izay tsy dia tazako loatra ny poirany ary dia natoron'izy roa vavy ihany trano zareo, ary rehefa nitodika dia tazako avy eto ny trano zareo izay nirehatra jiro. Ka io anaty kirihatra io misy trano kanefa tena io tazana eto io se le trano andao hoe atonina. Patron, ahoana e? Raha araka ny filazanao nge dia hoe trano misy rihana le trano e. Raha io trano tazako io nefa dia tsy volombolony izay isy rihana velively. Manaraka izany raha ny paozin'ny trano fahita ty Atsinanana ty, indrindra fa ty ambany volobe toy izao dia matetika trano falafafoana. Io tazako nefa toa tsy mba izany fa toa trano vato nge izany e. Sady miloko fotsy ranoray. Patron, sao dia mba fasana io? Fa sevy adalariva. Fa ngamba raha trano falafa ny tena fahita ty Atsinanana ty dia midika izany fa tsy afaka hanao trano vato ny olona ty. Ary trano nenan'olona izao ry no hitako sy ny idirako teto omaly fa tsy fasana araka ny lazainy se izany. Andao aloha atonina ka. Patron, tena matahotra izany marina e. Se koa dia tena sary tahotra mihitsy ry liva ka. Mijanona eo se raha hijanona fa aleo anatonako eny. Efa miteny amin'se fa trano vavsoa io tazana eto io. Ka raha izany ary aleo anaraka anao ihany fa sao maninona rereny ianao ko. Fa tsy manery an'se ange raha matahotra se e. Tsy afaka ny amelanao reroany izany aka. Aleo miaraka ihany tsika. Dia andao arako. Orsery liva. To tena fasana tokoa ty fa tsy trano. Io arangely efa niteneniko anao teo patron. Tena fasana avy nisy nanadio ty manoloana antsika ty. Jerenao fa mbola feno voninkazo karazana vatomamy reo. Izany hoe avy nanaovana fankalazana ny fety maty teto amin'ity fasana ity raha ny fahitana azo dioany sy ny endriny izao. Ka dia mino fa izay le fety nilazainy zareo anao. Jerenao nge fa hitsakilany ito izao misy en'le karazana fasana izay tafo fotsiny eo amboniny ary azo mitsangana maromaro ny rindrina izay manohana an'le tafo e. Lanitro, dia hosana aty ve ka lolo izany ny resaka tamiko, ary fasana ihany koa ny nandrosoko se kaliko afaky maly alina iny. Ohatrany tsy mino an'izany aka. Patron oka tsy alaiky ino ianao fa ankehitriny dia mitombona daholo ny resaka ny fanaovanao sy ny fanaovantsika tamin'ireo kambana. Saroa ny fanilaza taminao le vavy sy ny torianao fitiavana araka ny fitantaranao tamiko hoe tsy mety aminareo intsony ny miaraka satria lalana samy hafa no izoranareo amin'izao. Tadidio koa fa nilaza ianao fa avy any an'efitra ambany le reniny izay efa natoro no nahenony resakareo ka niakatra.
motsitrano tsy misy riana zao io hitantsika amin'ny loko fotsy be io izay toa avy ny lokondra. So dia tsy fantatrao raha patron fa io fasana tazanao io dia tsy ho trano ambony eo akory ny toerana misy maty fa mbola misy lavaka ny eo ambanin'io ary mizara efitra roa izay toeran'ny lehilahy ny ilany ary vehivavy ny ilany. Tahaka izany ny firafitry ny fasana aty amin'ny zareo aty Antsinanana aty izay antsoiny zareo hoe monika. Dia sanatria ve ka tena tao amin'io trano ambony miloko fotsy io tokoa no nampanosoana izy miraha vavy sy nyrosony vavy tsara soanampy sy kafe? Ary razana efa natory avy ao ambany avy eo izany le ramatoa renin'izy ireo no niakatra indray na maran'ilay resaka isy vavy soa. Tsy marina izany olona velona izao mihitsy ny resaka tamiko fa tsy olona maty. Ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny olona maty mbola handroso sakafo an'ny velona indray Ary se izao no anisan'ny nihinana ny kafe sy mofo izay naroson'izy ireo tao an-tsena. Patron, andao hiala eto fa tena matahotra ka. Zay indray. Tsy zavatra zavaina intsony izao patron Tsy tsaronao ve patron fa na dia samy nahatsapa aratsika fa tena tsara ery ny sakafo naroson'izy ireo atsika. Na ny kafe izay narosony aza na ny lasopy izay nohaninao tamin'izy ireo. Eny na ny soanampy sy ny kafe ihany koa aza dia na samy nahatsapa ihany koa tsika fa ohatrany tsy nihinana akory rehefa avy nalany an'izany. Ary na ny tsiron'izay nohanina aza toa tsisy tavela tao ambava akory. Patron, tena andao hiala eto fa tena mangovotry ny tahotra mariny. Miangavy ianao Tsy mino an'izany dia ololo ve izany ny antefan'ny fitiavako? Tsy marina izany Mety hoe tsy teto kosa ngamba le trano nalehako afaky maly alina mety diso aka. Tsy maty izany malalako olona velona zao mihitsy ny resaka tamiko ary sarika sy tia mitsika tsy misy ohatran'izany ka hoe lolo amin'ny ahoana? Tsy marina izany Patron, miala tsiny fa tena ilozako anao rehefa tsy handeha hiala eto fa tena tsy tafajanony eto tsony fa tena matahotra nge patron mandeha any sera maika za tsy maintsy miona amin'ny vavy soa androany. Tsy misy an'izany maty mbola amin'ny resaka izany ragaty tsy maty izany vavy soa. Ohay marina misy rivotra mangatsika be mifofofo tampoka izany. Sady to manjary misy fofona maimbo be. Marina tsy fofopaty izany. Matahotra. Tena hitsoaka. Aiza ny lalanombako vonjeo Oay, za ve no afa-pijery sa toa nanjary trano tsara tarehy be le fasana teo ary misokatra ny varavarana. Oay, vavy soa io mamony varavarana io. Tena vavy soa io vavy soa io reliva. Tena ho tafa ihany marina vavy soa faly be mahitanao indray. Mamy ahitafaverina ihany ianao. Mandrosotra afako fa efa niandranao aty za sy fianakaviako mino fa efa fantatrao avokoa izay momba rehetra ary efa nampafantariko anao koa fa anio no andro amaliko ny fanirianao raha afako. Vavy soa, lazao aloha lolo marina ianao sa tena olombelona? Efa tsy nisy nafeniko taminao ny momba sy ny tantarako ry mamy efa tsy fotoana an'izany fanontaniana izany intsony izao. Jereo fa efa reo miandratsika ao an-trano avokoa ry mama sy ry kakaiko ary vavy tsara raha vaviko satria anio no andro lehibe ho an'ny fitiavantsika. Vavy soa, to mangatsika be ny tananao miazona. Tena lasa matahotra anao ary vavy soa. Tsy afa-miemotra intsony ianao ry mamy efa namalakitso-po ny fitiavako anao koa ka mirosoa fa aza misalasala izany havako izany. Mamy indro ny tanako ray dia tantanao miditra ao an-trano. Vavy soa malalako etsy ary izany malalako izany tena saika tsy hitako ny lalana nivoaka n'le toerana nisy an'le fasana teo marina. Loza fa tena tafalatsaka tamina aloha patron inona reno ataoko tena efa mifamatotra tamin'ny tongotra teo ary saika tsy hitako izay ho alehako. Patron nefa zao tavelany na ty toerana misy aty azy zao tsy fantatro tsony hoe aiza ho aiza fa dia
ny olo may fotsiny ny alan'le toerana teo. Oay, ary misy mikasokasoka angeza manaraka zany aoriana zany e. Tena marina tsy mbola manenjika hatrany le lolo to amin'le fasana. Tsy hijanona eto rangahy. Tena mbola misy manaraka zany fa aleo mitsoka hatrany. Tena manenjika ala izy marina e. Marino ataoko hoe matahotra ary mila famatotra ny tongotro. Tsy mahafindrantsony ingeza ny tongotro zany e. Tena tsy afa mihetsika ntsony marina. Fonjeo e. Fonjeo e. Fonjeo. Ramose, finona mampiantso fonjeo anao eo fa misy inona e? Oay, to lehilahy. Lehilahy mitana-kalazany sady mihetsoka akondro amin'ny bao. Ramose, fa inona ho any mampiantso vonjeo anao e? Vonjereo tompoko. Vonjereo fa enjehan'ny lolo ahy e. Enjehan'ny lolo ahoana ianao Ramose? Zany iny nanenjika anao teo fa tsy lolonao zany. Reko ny antso vonjonao teo ary niazakazaka nijery zay ny avian'le feo a. De zay no nahitako anao ny lomainy tsoka hatrany ka de nanaraka anao avy hatrany ako. Tena lolo e. Lolo nanenjika sy nampiantso vonjeo ateo. So de nanao no foana taty anala taty koa ary ianao io de zay no hoe enjehan'ny lolo. Tsy zany re tompoko. Fa ahoana? Tsy hoe nanao foana araka ny teninao kory fa voafitaka re zahay e. Nisy namako ray zao zay patronako mbola tavelo amin'le fasanao. Tsy azoko. Fa inona ny ataonareo any amin'ny fasana ihany ka? Sa mpamako fasana reo? Tsy de tsy tompoko. Sanatrianay zany ary tsy olony ratsy velively zay fa voafitaka. Voafitaka ahoana reo e? Aza voatsara zany teninao zany Ramose. No fitana izy ianao de inona ny tonatonananao any amin'ny fasandrazana tany ka? Raha afaka meno ahy ianao tompoko de ho tantaraiko anao vetivetika ny nahazo anay. De miangavy anao mba hamonjy an'le patronako tavelo amin'le fasanao fa manahy mafy fa tena trado zao izy. Raha tsy azavaina ho aniko mihitsy aloha Ramose ny anton'izao de tsy afaka hiditra any amin'ny toerana misy ny fasana nataony eny amin'ny maty any a. Eny e, na de hoe fasandrazanay aza no any. Eno tsara raha fa hoe zahako tantarako anao no nanjoanay e. Ahoana tsara hoe Ramose? Vavy soso vavy tsara hoe nividiananareo lasopy sy kafe afaka omaly alina sy nahatongavanareo aty indray. Lanitro. To sarotra inona ny fitantaranao zany kanefa sarotra ihany koa ny andany famarinana satria mitombona avokoa ny zavatra lazainao rehetra. Fa fantatrao zany izy roa vavy ka mba nanolazaiko anao teo iny. Eny e, de izy fantatro loatra raha vavy soso vavy tsara satria taizany neny taoko izy roa vavy reo ary sasany aran'ny lalao tamiko. Zany ve Ramose? De tena lolo tokoa ve zany izy roa vavy reo? Zao e, zanak'olona avy any amin'ny fatro mananjara iny izy roa vavy reo raha tantarany moa zany. Ka noho ny fomba ndrazany zareo any de fady ny zazakamana de nareny ray aman-dreniny izy roa vavy ka neny toako izay zoko amin'ny papako no nitaiza azy amin'ny rahavavy ary natsanga no zanany mihitsy aza noho io neny toako io tsy niteraka. Akoatra ny asa fivelomana ty ambanivolo de mivaribalotra ny masaka toy ny kafe, lasopy sy ny sisa no nataon'izy telo mianaka e. Ka le toerana izay lazainao ary amorona arabe ary ny tsena fivarotan'izy telo mianaka. Ka zany hoe izy roa vavy moa zany no tena nitazona an'le tsena tao rehefa tsy andra tsony zareo e. Fa ineny to kosa mikarakara ny fivelomana ny tsaha. Ka raha tsy efa maizina ny tsy tonga ny tsena neny to maka azy mirahavavy de zay zareo vao mody. Ndray andro anefa sendra ny loza tamiko izy roa vavy zay namohizan'ny ain'izy ireo mihitsy satria nisy fiara lehibe ray mpitondra irony conteneur rony no tapaka isatra ka nifaratra tany amin'ny tsenany zareo ary de tsy afany ala fa de mahatsitratrano izy mirahavavy. Raha nahitan'izany koa mbo volan'ny toanay de tapaka lalan-drano noho ny atairana noho ny nahazo ireto zanan-kamana mirahavavy zay tsy fony indrindra ka de tapitra teo koa ny ainy. Tena zay fitantaranao zay mihitsy le zavatra ny fisin'le patronako e. Zany hoe efa nampahafantariny vavy sy amin'ny patron tamin'ny alalan'ny fiany zany momba azy fa saingy patron moa tsy natakatra an'izany ko. De zay ny momba ireo kamana mirahavavy sy ny reny lazainao reo e. Zany hoe efa ho telo taona teo eo zay nitrangan'izany loza zany.
ary za le toandro izay anadany izy ireo ihany no anisan'ireo nanatro maso izany zavatra rehetra ny tantaraiko anao teo izany. Dia inona izany no azo atao Ramose a? Le patronko anika tavelo amin'le fasanao e. Tsy haiko izao izay nanjo azy eoko. Andeha aloha atao tazan-davitra e. Ka raha sanatria misy loza miseho tamin'ilay patronao dia tsy maintsy miantso olobe eto tanàna aloha isika. Fa raha tsy izany kosa dia araba soa araba tsarako. Tareo ara ny lalana fa na zaza tsy fantatro intsony izay misy aho hoe aiza na aizako izay lalana tokony ho diavin'ny tongotra. Andeha ary sika e. Io hoe ny le fasana kanefa ny to mangina be tsisy ninninina akory eo e. Eno a tena mangina tokoa. Dia lasa iza izany patron? Ary tsy mety tsara anie izany varavara-pasana izany e. Kanefa vao nomaly izay no nankalazany fetiny maty teto. Mbola nidy tsara tsy tahaka izao io. Dia tena tafatsofoka ao ve izany patron e? Tsy loza ve? Lanitro aza hitako re izany. Ka tsy misy azontsika atao Ramose fa aleo aloha any tanàna hiantso ny olona amin'izao zavatra miseho izao ka. Tsy janona rereto fa aloha hiaraka aminao ko. Tena loza izany marina fa dia nofo mangatsika amin'ny patron sisa no hita fokon'olona atao amin'ny efitra ambonin'le fasana rehefa nijerena izay atao. Atao ahoana izao ny filazan'izao zavatra izao ny amin'ny fianakavian'ny patron any Antananarivo. Tena sahiran-tsaina ty fa mbola tsy nahita zavatra ohatr'izao ny tenako hatrizay naha olona. Tena tafalatsa ty tamina aloha ty patron mamy. Ary indrisy fa dia tonga hatramin'ny famoizan'ny ainy izany. Inona tsy moa izany no azo atao fa dia miandro ny fanadihadiana izay ataon'ny manam-pahefana aloha izany alohan'ny ahafahana mitondra ny razana hiakatra ho any Antananarivo. Tena tsy maintsy tafahitsoka aty aho izany ko. Tiety le toerana nisy an'le tsena kely. Tena lobolobo sy krihatra ala matevina ny eto. Kanefa nge dia tsena kely madio tsara izao no fahitana ny teto fako maly alina. Tena mahatalanjona ka. Aleo aloha rangaha miditra atao anaty fiara fa atao mitsangam-bolo aho izany vao mahita an'ity toerana ity. Eto aloha miandry izay fanapahan-kevitry ny manam-pahefana momba an'izao rarafeny misy ity izao. Hoay marina. Toa hitazako avy ato anaty fiara ato indray le tsena kely. Tena le tsena kely ndrikambana tokoa io. Niverina ho hita maso indray le izy. Tahaky n'le endrina ahitana azy fakomaly. Hoay, misy olona mikarakara sakafo ireo anaty tsenandreo. Iny fa nitrakany indray. Lanitro. Tena izy roa vavy kambana indreo. Mivandravandra mijery any ery zareo izany e. Tena andositra ka. Aleo velomaingana fiara. Andriamanitra, tena tsy mety velona ny fiara. Inona no ataoko fa izy roa vavy nefa rehetra mivandravandra maso mena mavatahotra. Andriamanitra, ampio ahy mba atao velona ty fiara ty. Fanadinina re ty fiara ty tompo. Lanitro, tena tamin'ny manantona ny anankiray. Matahotra. Manantona amin'ny endrika tezitra le lolo mikambana. Tena tsy mahetsika tsony ahy. Avelao re ahy, mifona re ahy. Tsy misy dirako anie izay resaka reo sy patron tany e. Fa inona mbola tadiavinao e? Tsy azonao alaina tsony ny malalako ary tsy asaraka any tsony ianao satria fitiavana mandrakizay tsy manapetra ny fitiavanay. Sa tianao ny ara-onina amin'ny aty koa? Ano a? Nariva, okariva, kitikikazo tsony ahy e. Avelao tena mifony. Tena tako zao. Avelao ahy.
Ramseliva, fiinony ty mahazo anao e? Hoay, fa lasa izy teo e. Iza ny tianao tenenina Ramseliva? Ohatray, to nanjavona teo ihany koa le tsena kely. Ohatray, fa ahoana Ramseliva? Fa nisy inony? Ramsely atondro, sofa tonga teto ianao fa saika maty ahy e, saika maty ahy. Fa inona no nisy eto aminao ty Ramseliva? Gaga nahitanao toy ny misy manakenda ao anaty fiara zaniko. Fa inona malina niseho taminao e? Ka lozany Ramsely atondro e, vantany vao tafiditra tato anaty fiara dia niverina ho hitan'ny masoko indray le tsena kely tetsy amin'itsy toerana itsy. Izany ve? Ehe, ary hitako izy rovavikambana sahirana manao raharaha. Ary tsy tapitapitra izay dia takasy ny vandravandra tamin'ny maso mena sy feno fahatezerana izy rovavy. Ary dia nivoaka nanatona ao ety amin'ny fiara ny ray. Izay noko fa le atao hoe vavy soa angamba. Ka nandraona tsy kitikitika ny nofo mangatsika amin'ny patron mamy izy. Ary nanan-kenda no tonga tampoka iny ianao. Sofa tonga ianao fa efa tena nikendainy tsy hafa ny aina tsy mihitsy nge aty eo e. Tena loza zany marina? Nahagaga dia ny feonao no nanapaka ny fahitako azy nanan-kenda. Ary tena nanjavona niaraka tamin'izay koa izy sy le tsena keliny teo. Ka zavatra tahaka izany ihany koa anie Ramseliva no nanarahako anao taty io e? Fa nisy inona Ramsely atondro a? Vao minitra vitsomonja tao aorian'ny alantsika teo amin'ilay fasana no niseho tamiko ny vavsoa e. Raha za sendra tafasaraka tamin'ny rehetra iny. Ary laza tamiko mba tsy kitikitika amin'ny mamy olon-tiny fa amela azy kosa mba toromandrakizay amin'ny toerana izay novidiana izy roa andrenana ny fankatiavany. Dia tsy inona fa ny ao amin'ny fasana izany. Dia inona izany no atao Ramsely atoandro a? Ataoko ahoana ny fanazavana an'izao zavatra rehetra izao any amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy? Ka inona moa fa dia tsy maintsy manaja ny tenin'ny maty sika Ramseliva raha tsy te hidiran-doza ihany koa e. Aza matahotra moa fa efa manao fanadihadiana ny manam-pahefany. Izy ireo natenaiko fa hanampy anao hanazava izay niseho rehetra teto. Ka raha izany tsy afaka hijanony ele intsony Ramsely atoandro ka matahotra anay koa. Tena mangata-dalana aloha fa aleo han'ny manam-pahefana ny sisa. Tena atao tsy mampino nefa dia nisy ireny zavatra hitako sy niseho tany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ka. Dia tena namony ainy mihitsy patron mamy noho ny fitidiso fiantefa izay ny atsampy tamin'ny lolo. Nofo mangatsika any avy aza dia tsy navelan'le lolo mesorona tao amin'le fasana izay namoizany ainy. Anika very faty any lavitra any izy. Na dia nanao izay ho afany aza ny fianakavian'ny patron mamy dia tsy neken'ireo fianakavian'ireo lolo-kambana ny angalan'izy ireo ny razana satria toa samy milaza ho nisehon'ilay lolo ny vavy sy ny reniny avokoa izy ireo. Izay nandrahoana andry zareo fa ety tsy lozan'izao andry zareo ny raha mikitikitika mamy ao amin'ny toerany. Tena lalina izany ka. Mbola misy fitiavana ihany koa ve izany any ankoatrany? Ary le tsena kely fa nahoana no misy ny tsenandolo e? Zava-panao nafatarana an'le maty fony fahavelony ve no lasa mbola nataony any aorian'ny fahafatesana sa hoe mbola mitoitaky ny ety an-tany ny any akoatra? Fa ny taniana sarobaliana avokoa izany rehetra izany fa engany ka tsy ho maro no voafitaky ny tsenandolo tahaka anay. Tsenandolo tantara mibohy nosoratany R. Justin Marc, Daniela, Niony, Louise, Alain, Fal, Gaston. Panatotosa, Niondra manamsata.